fahafahana ivoaka ny fonja ahita ireo havana namana iverina indray an-tanàna. Fanantenana efa tsy hita ao anatin'izy telo mirahalahy irento intsony zany. noho ny fafahana izay misy ankehitriny dia tsy misy afa-tsy ny mangahazo maina 5 andro anatin'ny herinandro vary indray mandeha isan-kerinandro ary voamaina toy ny katsaka sy ny zavatra hafa legioma ohatr'izany indray mandeha isan-kerinandro. Zay zany no sakafo fototra omen'ny fanjakana hatreto aloha. Dikan'izay zany ireo olona ireo araky ny maha-olona azy misy filana, misy mifoka sigara ao, misy mihinana paraky ao, misy mba te hihinana ohatra te hihinana lasopy izy dia izay zany no raha tsy maintsy manery anay mi-accepter sy mi-autoriser ny fisian'ny varotra aty anaty fonja satria raha tsy misy izay rehetrarehetra izay ahafahan'izy ireo miaina dia azo lazaina fa tena vetivety dia hikorotana. Zay ilay ataoko hoe zay zany tsy maintsy mitady ny fomba rehetra ahafahana ilaminan'io fonja io azahoana an'ilay sécurité. Zary ireo dina kely sy fanarahana eo amin'ny samy voafonja sy ireo mpiambina anatin'ireo quartier folo no fitsipika sy fandaharam-piainan'ireo gadra. Nahita sy niaina zava-maro teto i Jean Baptiste sy Rakotorvelo ka manamarina izany. Mafindrindra eta-ponja dia tsy miona amin'ny fianakaviana, tsy miona amin'ny namana rehetrarehetra fa ny zavatra momba amin'ny gadra zany dia tsy maintsy izay hoe raha fa voafonja ianao zany dia tsy maintsy mitandrina tsy ho voasazy ampiana sazy. Lehilahy ny tena dia tsy maintsy miaritra an'izay zavatra misehony rehetrarehetra. Rehefa manaraka ny discipline ianao dia moramora ihany ny fiainana. Raha ankoatran'izay ianao dia mety sarotra ihany. Avo dimieny ny amin'ny tokony ho zakany ny isan'ny voafonja eto an-tanimora ankehitriny. Antony lehibe mahatonga ny fateren'ny toerana sy ny fijalian'ireo voafonja zany na ho an'ny lahy na vavy. Manaitra voalohany ary hafantarana fa eto amin'ny faritry ny voafonja vehivavy eto an-tanimora ny kikika sy ny toman'ireo zazakely. Misy vao terabao eto, misy vao amam-bolana, misy ireo efa miteny saingy miara-mifonja amin'ny renin'ireo zaza tsy manan-tsiny. Miandry azy ireo hatrany am-boka ny fonja ary miandry ireo zaza hafa. Nefa na ny fahatongavan'izy ireo eto an-tany aza dia efa fijaliana manokana ho an'ny reniny migadra. Tena efa potomoto le zaza zay vao mahazo voakato. Misy zay ato zao ny marariny le zazakely atrakatrako be vao mahazo fanafody. Noho ny fahaterena koa dia be ny afa-jaza amin'izay vehivavy be voka. Atao anatin'ny fonja ihany no misafo ireo bevoka. Raha sendra marary dia eto ihany tsy mivoaka ny fonja. Ny eto anefa tsy zarizary na ny fitsaboana na ny fanafody. Fanafody azo paracetamol. Fanafody paracetamol aretendoa ngamba ny fantako hoe manasitrana ny paracetamol, voasitrana ny paracetamol. Misy koa ny dokotera tsy indraindray tonga sy indraindray mbola tsy tonga. Nefa misy ny marary dia miandry ny dokotera tonga vao mahazo fanafody. Hipoka tanteraka ny fonjan'ny vehivavy eto an-tanimora. Misy mahatratra 200 mahery ny raha efitra toa ny eto amin'ny assimilé. Tery de tery, mifanitsakitro sy mifanipaka. Misy ireo sepitra, torana amin'ny alina tsy mahazaka ny fofona sy tsy ampy rivotra.
ao anatin'ray alina zao misy hoe olona roa olona telo torana amin'ny hafanana sy ny aseporana satria mifanaingina ny olona matory mitondra ny tongotry ny ray aloha ny ray matory dia avy eo ndray mifono ray mitondra ny an'ny ray zany ao anatin'ray alina zany raha misy dia misy ny atorian'ny olona ray adindrona adiny telo dia tena fijaliana ho an'ny voafonja rehetra mihitsy satria presque sambara rehetra 5 sambara anay dia feno hipoka avokoa ny sambara 5 eto amin'ny quartier femme raha misy raha natao hoe olona mody anankiray anankiroa anankitelo anatin'ny herinandro miditra ao anatin'ny herinandro rehetra raha farankila eo amin'ny 20. Ireo migaidra mandra-pahafaty sy manana heloka mavesatra no manana anjara fandriana eto. Izay no fifandaminan'ireo samy voafonja. Ny ambony matory amin'ny tany hatreny ambaravarana. Fito sy 500 ireo vehivavy voafonja eto. Tsy ampitaona ny 5 amin'izy ireo. Alatra, tsoloky, fanondranana olona hatramin'ny fakana-kery ny 7 olona no natonga azy ireo teto. Misy ihany koa ireo voasaringotra amin'ny heloky ny vadiny. Misy ireo narian'ny fianakaviany toy ity vehivavy vao heloka ho nahafaty anjanany ity. Tsaraina dia TFP dia tamin'ny 2010 tonga tato rehefa TFP dia kaseny doseako dia efa nisy taratasy fanambarana mihitsy tonga taty efa kaseny mididinao dia efa napetraka tamin'ireto manam-pahefana reto ary zary efa natsotsona nidina tato ambany tato dia ny zavatra mampalahelo anazy sy malasa ny saiko hatramin'izao tsy fantatra hoe inona ny dikan'ilay hoe kaseny dia inona ny dikan'ilay hoe didy efa kaseny efa za mbola ato ihany ka mangataka raha mba mety mba jerevana amin'ny momba anazy satria tsisy olona ray aman-dreny avita amon'ny zanany. Ireo gadra namany misy mpamangy ka mahazo akanjo no mba mizara ho an'ny toazy. Mionona amin'ny anjara mangazo isaky ny tolakandro ireo tsy misy manadibary na koa tsy manambola ifampifidianana zavatra atao anatiny. Amin'izy 7 sy 500 miravavy eto anefa ny 2,700 dia mbola miandry ny fitsarana azy. Feno olona tsy mbola meloka ny fonja noho ny gaboraraka eny anivon'ny fitsarana sy ny polisy ary ny zandary hoy ireo miaina eto ka hitarainan'izy ireo. Mba ezana ny ao anatin'ny lafin'ny fitsarana ho an'ireo izay tsy voatsara ary mangataka indrindra koa izay jerena manokana koa ny ao amin'ny lafin'ny resaka polisy sy zandarma satria any endohan'ny figadrana voaloha. Ny PV izay ataony zareo zany dia tsy arakaraky ny action ataon'ny olona anankiray izay ataony amin'ny ankety fa ampitombony le zavatra lazain'le olona vonoina ratraina milaza ny fotsiny amin'ny lainga zany le olona manaiky ho azy satria mahatombonoina maratra be presque tonga aty dia manaiky ho azy le olona le voazony zareo. Anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana ankehitriny ny fanatsarana ny tontolon'ny fitanana ponja. Ho fanajana ny zon'olombelona sy ho fanamaivanana amin'ny fonja maika ny toejava-misy koa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina no tonga nitarika ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana sy ny fandraharana ny fonja nijery ny fiainan'ireo voafonja eto Antanimora. Voalohany teto amin'ny tantara izany filoha nanatona akaiky ireo gadra izany nijery mivantana nitsidika hatrany amin'ny efitrano fatorian'izy ireo nijery ireo mitaizakely satria malaza ratsy loatra ny tsirariny misy sy iainana eto. Niasa tamina fitera tamin'ny frantsay gazy mivadiny rehefa niasa 2 volana tao amin'izareo dia maty ny alika keliny mbola voateraka ilay alika tonga tao dia tao anatin'ny 2 volana dia maty ilay alika tsy fantatra hoe naninona fa lenany eo anteny tokotany izy. Rehefa niezaka nazava dia tsy nino mihitsy zareo fa hoe vonoako ilay alika. 17 janvier malain'ny polisy dia niditra tany BC Anosy dia tonga dia tsy nampidiny tany an-trano mbola bevoaka tamin'izany fotoana izany. Rehefa vita izay dia niakatra tena amin'ny fitsarana. Rehefa tonga tena amin'ny fitsarana nefa tena lefa ny MD fotoana maro nefa nijanonako tato izay efa mandray 10 volana mbola tsy voatsara. Nampalahelo nandray tamin'ny volana ambony iny fa nahazo OPC tonga dia OPC ny azoko. Crime le izy satria maty le alika dia lazainy fa tsy le alika nikendreko vonoina fa izy nikendreko vonoina dia le alika kely no maty. Dia izay no nahatonga an'izy. Misy mihitsy amin'ny ireto vehivavy no mitondra takaitra noho ny fonja hipoka loatra.
za efa za nanjanaka 2 volana dia tsy fantatroko hoe za ka efa be voka dia za tany amin'ny Asimile tompoko matory nefa fatoriana amin'ny Asimile tompoko mirirana ny kibo voatsindry dia voatsindry le kibo voadona foana tsy fantatro fa efa nandeha raha be tao amin'ny dosy voataitra be dia efa mipetraka tsy afaka mipetraka tsara ohatrantsika rehetra mipetraka tompoko ary tsy afaka mitsangana nanomboka tamin'io. Nanome toromarika ary ny filoham-pirenena ny tsy maintsy amahana aingana ny olany tsy fampitoerana ity anivon'ny fonja mba tsy ho ny ampaefatra ireo voafonja eto ihany intsony no ho voatsara. Tonga tia mba hijery ny fomba fitanana anareo zay voafonja aty. Hijery ihany koa ny fomba na voafonja anareo, ny toerana zay anefanareo ansazy ho anareo zay voasazy. Betsaka aminareo no mbola tsy voatsara. Zay aloha voalohany. Ny toromarika omeko dia hoe tokony hafainganina farak'izay aingana ny fitsarana zay mbola tsy voatsara rehetra. Ahoana monsieur le ministre ny fomba ahafahantsika tsy eto Tanimora ihany fa manerana ny Madagasikara fa eto zao ny alehako voalohany fa ny eto zany zao mbola misy 2600 amin'izao 2000 mahery eo mbola tsy voatsara. Dia ahoana ny fomba ao anatin'ny Afrina no ahafahantsika tsara ireo olona monsieur le ministre. Misy tetika zany metinay ampianana ny isanareo migadra ato zany ka ny anafanganana azy zany dia raha indroa fotsiny no mitsara ny tribunal constitutionnel teo aloha dia ampitombotsika 2 avy eny zany saika isan'andro zany dia isy tribunal foana zany ka enjehana daholo nareo hatramin'ny 15 décembre zany ho tsaraina ezahana daholo nareo. Misy zaza tsy ampitaona migadra ihany koa eto Antanimora. 6 mirahalahy izy ireo zao ary 10 taona ny zandriny indrindra. Tsy nanadino azy ireo ny filohan'ny Repoblika fa no tsy diany manokana izy ireo nanariny iverina amin'ny lalana mahitsy aorian'ny saziny ary ametrahana fandaranasa ahazon'izy ireo ny anjara masoandrony aorian'ny fonja. Zay dia mirary soa anareo dia rehefa mba mivoaka mba mahitsy lalana amin'izay fa tsy manolo ratsy zay natao. Dia ampianarina izahantsika ny jery koa mba ampianarinareo asa koatra ny fianarana, asa tanana, asa fanaovana elektricité, fanaovana trano sy ny karazana. Dia izany angambany izy ireo jerevantsika ilay matotare ny ahafahana manao mitondra ivenany ity. Zany hoe fampianarana asa ivenany dia ny rivany mody aty. Toerana fanarenana ireo diso fa tsy ho famaizana fotsiny ny fonja hoy ny filoha. Koa nanolo-tanana ireo mpampianatra an-tsitrapo 7 mianadamana be ireo zaza tsy ampitoana ato am-ponja izy andraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Toa ireo faritra hafa eto amin'ny fonjana Tanimora, ireo voatana vonjomaika no betsaka no ireo voaheloka eto amin'ny zaza tsy ampitoana. 410 monja amin'ny 7 mirahalahy no hany mba voatsara eto. Ny toy izany no mahipoka ny fonja. Nanantitrantitra noho izany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa tsy maintsy amaivanina ny fonja. 800 na valonjato nisan'ny olona tokony ho voafonja ato amin'ity fonjana Tanimora ity. Nefa n'izao tsika dia efa mihoatra ny 4000, zany hoe efa be loatra ary ny olona miditra miponja isan'andro dia eo amin'ny 10 eo nefa mivoaka dia 5 fotsiny. Zany hoe tsy nitsahatra mitombo ny olona zay voafonja. Noho izany dia izahana ho jerevana ny elika zay atao hoe elika maivana zay avitan'ireo olona sasatsasany maromaro aminareo. Ho jerevana ireo olona zay mbola tsy voatsara ka no atao dia ny fanalefahana ny sazy isy zay fanapa-kevitra ho raisiko ny anaovana ny grâce présidentielle, zany hoe anamaivana ny elika zay vitanareo. Akoatran'izay dia maro aminareo ihany koa nareo zay mbola tsy voatsara. Mifampiresaka zay Andriamatoa ministra fa manomboka amin'ny alatsinainy zao izahany ministera
mba parapatonga ny 15 décembre dia mba tokony efa voatsara avokoa ny olona rehetrarehetra tsy voatsara ary tena fitsarana aradrara ny tokony atao rehefa nanao dia nanao, rehefa tsy nanao dia tsy nanao. Any aminay daholo ny dossier anareo rehetrarehetra reo ary ho jerevana zay mba haintsy satria ny fitsarana zany dia hoe fitsarana rehefa misy ny olana dia tokony mahintsy, rehefa tsy nanao dia olona dia tsy nanao, rehefa tsy meloka dia tokony tsy meloka. Zay ny zavatra tokony ho izy. Tsy fampanantenana fotsiny zany fa asa avy hatrany ary isan'ireo nisitraky izany voalohany Rakotorovelo migadra teto efa 30 taona mahery zao. Gadrako zany zay efa tambo 30 taona. Ny taonako zao 70 taona. Ka mangataka famondrarponao ary andreo matofolo mbo ngody amizay fa reraka be neto. Aiza ny fianakavianao? Fianakaviako zao tamin'izaho niala tany izy zao mifatako hoe mbola sao tsy eo tsony. Aiza io? Any amin'ny faritany Tanety be fivondronana ny Sobe. Ka enao misy fianakavianao mamangy enao aty sa tsy misy? Tsisy mihitsy. Tsisy fianakaviana tsony? Tsisy fianakaviana mamango tsony. Enao ve nanao an'le eloka? Mety le eloko aloha endrikendrika fa tsy tena nataoko. Olona rery avy alatra hoe ombina ohatran'izany. Enao ve migadra taty zany? Za ihany migadra aty. Tamin'ny 9 enao migadra teto? Tamin'ny 9 migadra teto. Mananjanaka enao? Mananjanaka 3 menada. Fa tsisy namangy anao taty? Tsisy namangy anao reo satria mbola kely izy niloza. Dia zao no atao androany enao dia avoketo ary misy vatso mety anao mba hoentinao miavy tampitana. Kotra ny matofolo sabonaka moa reo izy miampy an'i Jean Baptiste 27 taona ary Odon Michel 70 taona samy voaheloka hiasan-derivozina mandra-pahafaty, samy efa navita 10 taona ny teto Tanimora no niarana azo zany. Nanampy azy ireo tanora 3 lahy izay mbola tsy ampy taona ny iray. Nankasitraka ny anjara vaovao nomeny ny filoham-pirenena azy izy ireo. Mbola hiteny foana isotanao say émotionné local de la République en parler pénablement. Tena faly hoe anisan'ny azy fahafahana satria sazonay 2 taona dia ny dirako tato 22 juillet 2019 mbola tokony isy 120 volana zany raha ny tena izy. Nanova azy raha teo ny Tety Amponja. Tena nanenenako mihitsy nanao zavatra izay nataoko zany ny tena marina satria manjary lasa amin'ny fianakaviako sy mivady aman-janako ny lasa tsy lasa sahirana zany, lasa sahirana be noho ny zavatra nataoko. Zaho manambady mananjanaka raha ny tena mampalahelo anahy amin'ilay izy tsy fantatra mivady aman-janako mihitsy ny gadrako taty katra hoe nigadra taty ako. Tena hibanjina no aviko amin'izay zany raha vao le tafavoaka tsy hanaonao zavatra ratsiratsy tony fa tena hijery an'ireo vady aman-janako sy ireo ray aman-dreniko ireo. Io raha kotolerina Eric Cyprien dia ity Jean Baptiste. Izany dia rakoto akvisy mbola voajery teo no eo ihany dia nikarakara ny taratasy sy ny famoahana ireo nazy famitsorakeloka ny tompona andraikitry ny fonja. Rakoto laso Jean Baptiste ianao zany arak'le kabarina le matofolo teo filopirenena dia anisan'ny voafantana raha ao aminatin'ireo 4 mahery zay mifetraka toerana famonjana misy atsika nahazo fahafahana mody avetrany ka mba hahafahantsika manomana zay dia ilaina zany ny fahafantarana ny adresy sy ny toerana zay andanana ody ahafahana mikarakara ny mampafantatra manomana fianakavianao, mampiatso fianakavianao ary manomana zay le fivoahanao fonja zay dia ny toerana ivatananao satria raha tsy diso efa 7 taona zay niala tany an-tanàna. 20 taona nokarohana sy nampandrenesina ireo havana. Mpahafantarina zany ianareo fa nandalo teto aminay ny filoham-pirenena androany
dia namena azy manokana ny situation zany sy ny momba anazy dia nomena fahafahana zany izy afaka zany izy ato mantsy raha fantatrareo tsara nisy fotoana izy tsy salamana lefa nay hôpitaly iny dia mbola io izy io zao mbola tsy tena rétabli tanteraka ny fahasalamany ny antony moa dia ampahafantarina anareo fa marary fo zany izy noho ny zavatra zay miatra aminy sy ny tsy fahitany anareo fianakaviana. Allô? Za ihany, afaka ry mama. Tonga taty mantsy le filoham-pirenena Androany dia izy nanome fahafahana ho anay hoe afahana zay dia sady mbola omeny asa. Raha vitsy maraina tsireina ty. Hoany izy maraina dia mbola iteny an'le fianakaviana raika zany raha hitako izy tsara hitako izy azy tsaraka miteny anazy C'était une grande surprise tamiko aloha izy saiky sœur amin'Andriamanitra zay ka ny tiako hotenenina zany le faut jamais louper ce rendez-vous betsaka ny zavatra atao satria mbola ho any amin'ny mon père. Zay fa dia rasy hoe arabaina zany Iyo. Ny ampitso maraina ary voalaminy vao maraina ny entany Jean Baptiste. Nataony veloma ireo namany ary nizotra ho amin'ny fahafahany izy. Tonga ny didy mamerina azy enina amin'ny rahalany fahafahany. Taorian'ireo antota-taratasy fanao sy ny anatra nomena ireo mbola tanora tapitra treo ny gadrany. Ny homana vao maraina fianakavian'i Cyprien hitsenanjanany. Teo amin'ireo pitsehana sy ny tsenaina ny fangaron'ny ranomasy sy ny hafaliana. Namonjy fodiana miaraka tamin'ireo avy avy hatrany ireo tanora. I Jean Baptiste sy Rakotorvely kosa tsy nanakavana ny tsena ka noraisy ny fitondrana an-tanana ny fanaterana azy ireo eny an-tanànany. Noho ny aretina mahazo azy nalefa ny tsaboana ety amin'ny hôpitalin'ny Befelantanany Odon Michel. Raisy ny fanjakana an-tanana ny fitsaboana ary notolorana fanampina izy mianaka kely. Hoe nianaka any amin'ny toerana dia tonga eto dia tsisy nihina fa misy izay zavatra eto amin'ny filoham-pirenena hoentinao hikarakarana teny eto zany amin'izao fitsaboanao atyzao. Zany mba hoentinao aloha mba hitsaboanao hoe sakafo zany fa fitsaboana efa le raisy ny ato tanana ihany. Iny zany atao sakafo dia zavatra ilainako ankoatra ny fanafody sy ny fitsaboana azy. Ety Ambomanarina niezaka ny tadidy ny tanàna ny loza ny 7 taona lasa i Jean Baptiste. Latsaka ny ranomasina ny aona tamin'ireo zafikeliny tsy hitany hatr'izay sy ireo izay nahafantatra azy taloha. Mbola miandry kosa i Rakotorvely vao fody any ny Zorobe tanàna any Aviny. Noho ny andro hariva sy ireo havany tsy mbola hita, ny pretra ny Aumônerie catholique de prison no mandray azy sy mandra-piandry. Izy
izay nahatsiaro ireo namany mbola mijareo ponja rehefa mbita favoaka ty ivelany. Tisotra amin'ny filopirenena koa moa zay na mihain'le tena hoe fa ela loatra nareo dia asolo. Ny zavatra angatahany fotsiny zany hoe reo mbola be dia be zany mba tsy voatsara io efa mampolo taona ihany mbola tsy voatsara. Afaka ny fonjana Tanimora izy enina amin'ny rahalahy. Nataony velomany fiarahana amin'ny tanin'andro eo tokotanin'ny fonja. Ny fifampisisiana rehefa atory ny hariva, ny kiririoka mampitsangana maraina sy ny mangazomaina. Saingy mitoetra sy mijoro hatrany kosa an-Tanimora sy ny fahanterany, ny figadrana sy ny tsy fahampitoerany ho an'ireo izay mbola voatana ao, ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny tsy fahampiana isan'ireo mpiambina ho an'ireo mpandraharaha. Menoty ampiasainy tena tsy ampy mihitsy raha nisany satria normalement tokony olona ray amin'ny ray nefa zay rehefa mitondra olona zay rehefa mandeha dia atambatambatra ny olona dia menotra zany menoty anankiroa mazaka olona 3 na 4 dia torak'izany koa ny fiambenana ny ety amin'ny fonja raha ny tsy resaka afa-tsy ny ohatra hoe ny fitaovam-piadiana ampiasaina izy ao dia ny basy ampiasaina izy ao dia basy efa tamin'ny taona 1970 reny masy 36 reny. Hanovana izany no nidinan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina teto. Fanatsarana sy fijerenan'ny maolona ety anivon'ny fonja no tambona mipetraka. Mandolo tanana amin'izany ny filoha raha niaona tamin'ireo mpandraharahan'ny fonja. Za zany dia d'accord mihitsy hoe ndao aritsika kondoa anatsara ny resaka fitiakarany fonja eto amin'ny Madagasikara fa indrindra eto Tanimoritsika zao resaka fitaovana zay tiana apiny tentsika toe groupe électrogène tonga dia ataontsika zay farak' zay nkany faharoa resaka momban'ny fiara dia ho ataontsika io anafatra fiara tena spécial mihitsy fahanapika olona zao menanareo sur occasion meko anareo fa vaovao zay karakara. Les voitures cellulaires ny fitaovana rehetrarehetra na fitaovana informatique sy ny fitaovana ilainareo ato amin'ny fonja dia vonina tena anampy anareo tanteraka. Satria adiny foana ty fonja ty hatramin'izay zany hoe tsy tao anatin'ny programme anasa mihitsy ny fitondram-panjakana no hoe mba ahoana ny anajana azy olombelona aloha voalohany indrindra fa ny fonja amin'ny ankapobeny raha vao miresaka fonja zany tsika dia tokony fanitsiana ny olona amin'ny lalana zay tsy nety nataony nefa raha ao anatin'ny condition ohatran'izao dia tsy mampanina ny olona mihitsy hoe nangalatra ny dirany tato dia mivoaka izy dia tsy mampanina azy iray mangalatra dia rahatratra dia miverinato. Zay zavatra iray zany no tokony ahitsitsika ny fonja ho ataontsika zany dia zay tokony misy fampianarana azy ao anatin'ilay izy misy ny zavatra tenenina atao hoe maromaro moa ny ao anatin'ny programme antsika aloha voalohany indrindra ny hoe anamboatra fonja vaovao zay zany no anatin'ny programme anazy manerana ny nosy fa milohan'izay zavatra iray dia mila jerevana ihany koa efa niresahana tamin'ny ministra sy ny tompona raitra ao ministera rehetrarehetra lay fanaovana MD systématique zany hoe na dia mbola tsy voatsara ny olona tonga dia MD dia lasa fahazarana zany zavatra rehetrarehetra any satria lasa ny prévenu no betsaka noho ny condamné dia zany zavatra mila arena. Fa raha miresaka momba ny pénitentiaire manokana dia zao tsapako ane hoe ahafantatro no tenen'ny Andriamatoa Talet teo dia vonina hijery miaraka amin'ny tompona andraikitra mifandraiky amin'izany hoe firmarina ny isan'ny olona miasa tao amin'ny fonja no tokony ho apetraka mijerevantsika zany zay mila manao science de travail zany tsika ahafahana mametraka an'izay. Za vonina teneniko anareo no hoe hijery manokana ny resaka prime ho anareo tao amin'ny fonja. Fa zao à une seule condition tsika iady amin'ny kokody donc d'accord oui motivation zéro sanction. Tanteraka ameny motivation anareo fa zao mifanaraka koa sika hoe ajanona ny kolikoly zay ny fanaraka ajantsika manomboka eto manomboka amin'ny fotoana izao
hoe zay mamandry tsy maintsy mandoa 25 000 francs, zay mamandry tsy maintsy mandoa 50 000 francs. Rehako reny, fantatro reny, hitako reny mba hajanony zany zavatra rehetrarehetra zany. Zay zavatra ho atao anampy zay le hoe motivation zay vao manao sanction. Misy ny olona tena miasa mahitsy, reny olona reny a za vonona koa ame promotion amin'ireny mba asina culture d'excellence hoe ametaka promotion ametaka zavatra rehetrarehetra atao. Mendrika ho avy mamiratra ny malagasy rehetra, tenin'ny filoham-pirenena hatrany io, tsy misy malagasy aza donoina na ireo ety amponja aza. Taramasoandro vaovao miposaka ho azy ireo ny nitsidian'ny filohan'ny repoblika azy, fanantenana ho an'ireo andarivony niandry ny fitsarana azy amam-bolana aman-taona, ka mahafantatra ankehitriny fa afaka revolana sy tapany farafatarany dia ahazo fitsarana marina sy ara-draniny. Fanantenana ho an'ireo voaheloka fa misy vintana ahafahan'izy ireo anomboka fiainana vaovao indray. Ho an'ireo izay tsy maintsy anohy anefa ny saziny kosa, tsapan'izy ireo ankehitriny fa tsy manary azy ny fitondrana, fa mitsinjo ny asin'izy ireo. Miasa manatanteraka ny fiahinany maha-olona ety anivon'ny fonjan'ny fanjakana. Efa natomboky ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tany amin'ny faritry Matsiatrambony ny fananganana fonja vaovao anatrarana izany, ary toy any amin'ireo faritra hafa.